aza revony ambany maso fa aoka ho avy fijery. Anangona ny firenendrehetra ny tompo hiadana izy ireo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Akaiky ny famonjenantsika. Miambena ianareo ary aoka ho vonona. Amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika kristianina izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Vatsim-Panahy eto amin'ny radio Don Bosco ary mirary soantsika amin'izao alahady voalohan'ny fehven'ny tompo izao mba hanana fahasalamana hatrany ka hiomana tsara isika mandritra an'ireto herinandro efatra ireto ahafahantsika mankalaza ny fetin'ny Noely anatin'ny fo madio, fo feno fitiavana sy fo malalaka ho vonina indray an' Jesoa. Miditra amin'ny vanim-potoana ny fehven'ny tompo sika ry havana. Tamin'ny alahady herintsika dia namarina ny taona litorjika taona D ny sady nankalaza ny fetin'ny Kristy mpanjaka. Manomboka androany indray dia miditra amin'ny taona litorjika vaovao taona A. Ny lohahevitra aroson'ny eglizy ho antsika moa androany dia hoe aza revony ambany maso fa aoka ho avy fijery. Marihana fa ny teny hoe avant dia avy amin'ny teny latina hoe adventus izay midika hoe fahatongavana. Ny fahatongavan'ny tompo dia misy sokajy telo. Ny voalohany dia fahatongavan'i Jesoa teo amin'ny tantara, izany hoe ny fahatongavan'ny nofo ankalazantsika izay amin'ny Noely. Ny faharoa dia fahatongavan'i Jesoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary ny fahatelo dia ny fahatongavan'i Jesoa ho avy amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty. Mahazatra antsika eo amin'ny fiainana andavanandro rehefa misy vahiny ho avy, na olo manan-kaja io na mpiara-miasa na tapaka sy namana, dia miomana tsara isika, amboarina tsara ny trano, misola akanjo atao madio tsara ny fitafiana, atao tsara ny sakafo sy ny sisa, izany hoe miomana mialoha isika. Toy izany koa ny fandraisana ny fahatongavan'i Jesoa, mila fiomanana. Manome fotoana ho antsika ny eglizy herinandro efatra be izao ahafahantsika miomana hankalaza an'ilay fahatongavan'ny mpamonjy. Ao amin'ny vaky teny voalohany bokin'izay mpaminany toko 2 andiny voaloka hatramin'ny 15 dia milaza hoe hirohitra ho any aminy avokoa ny firenena rehetra, ho mpanelanelana amin'ny vahoaka izy, ho mpitsara firenena maro izy. Izany hoe efa milaza sahady an'ilay fahatongavan'i Jesoa mpamonjy ity bokin'izay mpaminany ity. Efa tandindona zany no ambaran'izay mpaminany eto, ary marina tokoa fa ankehitriny dia isika mianakavy indrindra isika kristianina dia mirohitra makany amin'i Jesoa ary mankalaza an'izay fetin'ny Noely izay amin'ny fomba miavaka sy makotrokotroka tokoa. Ny avamo dia tsy fotoana fisaonana sanatria fa fotoana fiambenana, fotoana fiomanana ary fotoana fanomanana. Izany fiambenana izany dia nambaran'i Jesoa tsara mazava ao amin'ny evanjely ao amin'ny masinda Matio toko 4:20 andiny 7:30 ka hatramin'ny 4:70. Miambena ianareo ary aoka ho vonona hoy izy. Tia lalan'ny fotoana hitrangan'ny fitsaran'Andriamanitra moa ny mpianatra. I Jesoa nefa tsy andaniny dia manizingizina foana fa tsy misy andro voatondro na hoe daty mazava hoe amin'izao ny faran'ny andro na amin'izao ny faran'izao tontolo izao. Mazava ny tenin'i Jesoa ry havana, tsy fantatsika ary tsy hafantatra an'izany mihitsy isika. Amiko manokana dia satroka aza tsy fantatra izany daty izany, tsy haiko alohanareo. Zarako aza tsy hoe amin'izao na amin'izao ny daty efaran'ny tantara eto ambonin'ny tany eto. Raha fantatra manko dia mety ho azontsika an-tsaina ny zavatra mety iseho. Ivery fotsiny ange, ohatra misy miteny aminao zao hoe ilazana fa ianao dia ho faty amin'ny lakamisy. Inona nataonao alohan'izay alakamisy izay? Na ianao farak'izay miova, mibebaka, mandeha mifona any amin'izay olona mety diso taminao tany na nanaovanao adosoana. Raha ohatra ianao mba tonga saina dia mety hanao an'izay. Raha ohatra indray ianao tena tsy mety tonga saina fa variana ny fiainan'izao tontolo izao fotsiny, tsy mikatsaka an'ilay fiainako avy any an-danitra, dia inona nataonao inona? Manao izay danin'ny kibo fotsiny sisa, manao izay saim-pantatra. Inona ny vakiako lohan'izao saosoko, zanga tsy efa hipa, zanga tsy efa ho faty amin'ny lakamisy.
mety misy anao an'izany ka etreto hoe hiteraka korotana, tsy filaminana, tsisy tombontsoa anao amin'izay no koa tsy hiteraka vokatsoa ho an'ny hafa manodidina anao. Ka zay ataoko hoe za raha tsy fantatra le daty fa ny important na hoe ny zava-dehibe dia hoe mila miomana sao tonga amin'ny daty tsy ampoizina izay fahatongavan'izay. So ihany tsy fantatra mba hisarihana amin'ny fontsika hoe aoka antsika tsapa-tena, andeha hiomana dieny fa sao akaiky le rendez-vous ionanao amin'ny Jesoa. Tsy misy milaza amintsika ny tompo hoe ho avy amin'ny sabotsy na hoe fa ho avy ato fa rehefa hitany hoe tonga ny fotoana dia avy izy. Averiko ihany, raha misy mpitoroteny milaza na manondro daty hoe amin'izao ny farandro na amin'izao ny daty ny faran'izao toy izao dia mpisandoka sy mpandainga avokoa izany, satria ny evanjely mihitsy no miteny androany hoe tsy fantatrareo ny tapakandro iavian'ny tomponareo. Ao amin'ny Masin-Matio 4:2-2. Mila miomana sika riavana toy nataon'ny Noe. Izy no olo marina izay niomana foana, fa ny olo-kafa kosa dia variana nanala azy, variana nanao fiainana. Ka rehefa tonga ny safi-drano nandringana azy ireo zay vao tonga saina ilay olona hoe lozy ty, takizay ihany mba niomana. Ny tena zava-dehibe zany dia hoe tsy misy mihoatra no hoe tsara fiomanana. Aoka antsika hiomana, aoka antsika ho vonona, hiala amin'ny toetra ratsy fa kosa mba hizakanao ny tsara, hiala amin'ny fakapana samihafa fa mba hifikitra amin'ny Jesoa. Manafatra antsika ry havana Masin-Paoly ao amin'ny vaky teny 2 amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny kristianina tany Roma ny 7:10 ny 1:11 ka hatramin'ny 5:11 manao hoe efa akaiky ny famonjenantsika. Amin'ny maha efa akaiky ny famonjena zay dia mila miomana isika. Misy toetra tokony hovana ao anatintsika ao, misy toetra tokony hovolena manomboka izao, dia ny toetra vonin-kiova, vonina hibebaka, vonina hitian'Andriamanitra sy tiany hafa, ary vonina nalavitra ny toetra ratsy toy ny felonana, ny fijangajangana, ny fitiavan-kanina, ny fitiavan-tena. Zany nanafara Masin-Paoly hoe fotoana tokony hifoazantsika amin'ny torimaso zao. Olona mifo zany olona vonina hiasa zany, olona mitsangana tsara zany, olona mijoro tsara zany fa tsy olona matory am-pitoerana akory. Ka aoka isika hitsangana ho vonina manomboka izao mba hanakaiky an' Jesoa ary koa hanalavitra an'ireo toetra ratsy izay nahazatra antsika hatramin'izay. Angatao ary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanampy antsika ahafahantsika mitafy an'i Kristy toy ny afara Masin-Paoly antsika teo. Engane ny fahasoavan'izy Tompo, ny herin'ny fanahy masina no hitarika antsika sy anilon'ny saintsika mba ahafahantsika manakaiky an' Jesoa misimisy kokoa, ary ahafahantsika ihany koa manalavitra an'ireo toetra ratsy izay nahazatra antsika hatramin'izay. Ry Andriamanitra rainay eo, erezo ny fona imino anao ary ampio zahay mba ho mahasi-piainana isan'andro isan'andro ka ho vonina ny bebaka, ho vonina hitsena ny Kristy ilay ho avy. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Ombantsika menakavy an'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Hitsondranantsika ane Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana andehantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra.